Zay ny amin'iny fa amin'ny alarobia fahelin'ny volana aprily zao kosa no anatanterahana ny fitsarana ny raharaha mahakasika indrindra ny fanambanana basy mpanao gazety izay nitranga teny amin'ny lalam-pirenena faharoa teny Amardaza moa zany marimarina kokoa androany ity raharaha ity no niakatra fampanoavana. Nahazo fahafahana vonjy-maika avokoa na ny mpanao gazety Rina Rasoava na ilay rangahy teratany vahiny sy malagasy rehefa avy niakatra fampanoavana tetsy amin'ny tribonaly Anosy androany. Amin'ny alarobia fahelin'ny volana febroary izao kosa no fotoam-pitsarana. Manazava ny zavanitranga tany Mardazy Rina Rasoava. Mba tiako isihana kely eto zany mikasika an'ilay tranga moa zay akoatran'ny fanambanana basy taminay dia nisy ihany koa ilay fanonotononana ny lapam-panjakana teny Ambotsoroatra teny nataon'io rangahy io ka tsy fantatro hoe za mino fa tsy maro ny olona mpanao an'izany eto entina mba anaovana tsindry azo lena etraketrahana misy manarom-pahefana ihany koa misy manao ny raha-matahora ka izany zavatra any no mba hangatahana ho an'izay manam-pahefana misy eto mba hijerena akaiky ny tranga tahaka ireny tsy tokony hoe za mino fa tsy tokony handeha ho azy fa raha ny tenako zao ve no andeha etraketraka any amin'ny hafana misy olona masosotra anahy dia teneniko hoe hoenjehiko ianao fa hitanao tsara fa anao tafakatra teny Ambotsoroatra ara tsy rarahako dia asa hoe mety amin'ny mpitondra fanjakatsika ve raha ny lapam-panjakana tahaka izany no ampiasaina amin'ny resaka fitraketrahana. Ny manarakarak'izay moa tao anatin'ny fitsarana ihany koa tao amin'ny fampanaovana ny nahafantarana fa hoe pistolet d'alarme na hoe basy fanairana miaraka amina bala blanc no netin'ilay rangahy io sy ilay netiny nanambanana sy nampitahorana anahy moa zany dia amin'ny lalam-pirenena faharoa. Zay raha mariantsika mpanao gazety tsara tandrindra reo ny teny amin'ny tompony gendarmerie teny Carion fa tsy navelandrareo teny na ny sisika mafy tahaka n'iny ary mpanao gazety mba hijery an'izany basy poleta ilay netin'ilay rangahy nanambanana anahy dia tsy navoaka ary tsy napotran'izareo mihitsy. Nanambara ihany koa ny namana mpanao gazety fa tokony tsy hanaiky lembenana ny malagasy rehetra manoloana ny tsindry azo lena ataon'ireo sasany izay milaza fa akaiky ny fitondrana. Aza dia manaiky lembenana raha misy mba manao etraketraka sy raha matahora tahaka ireny indrindra miseho mahafantatra olona ao ambony ao fa tsy hoe ny fahafantarana olona ambony akory na ny fanakikezana amin'ny fanjakana no andeha anaovanao tsindry azo lena amin'ny vahoaka rehetrarehetra ka mijoro ianareo fa za manokana amin'ny mampanao gazety anahy dia vonona mihitsy ny aro andren'olona ireny na ihany koa hampafantatra n'izany zava-misy tahaka izany amin'ny mpiray tanindrazana rehetrarehetra. Nisaotra ny namana mpanao gazety rehetra tonga nanotrona teny amin'ny tribonaly ny namana Rina Rasoava ary nisaotra ihany koa ny olafitry ny mpanao gazety.